Mvava tanteraka indray kosa aloha nanolotra $1 ho an'i Madagasikara ny firenena japonais entina hanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana. Io no isan'ny songadina tao anatin'ilay lanonana fanomezana mari-pankasitrahana ireo mpianatra malagasy nahavita fiofanana kabary tamin'ny teny japonais. Anampy antsika malagasy amin'ny famaranana ny fanarenana ny rova eny Manjakamiadana ny firenena japonais raha nambarany maso ivon'ny Japon androany. Mbola eo ampiandrasana ny tapaka ofisialy ireo tompon'andraikitra amin'izany saingy raha ny fantatra dia mitetina $1 ny volana ampinan'ny Madagasikara ho amin'izany. Ankoatran'ny hoe ho velona indray ny taloha satria ho velomina ilay zavatra sisa tsy may. Dia eo ihany koa efa mitambatra raha teo moa ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asa Tanana ao ambadik'io fiaraha-miasa io dia hisy famoronana asa ary tsy maintsy misy fiofanana satria ny manamboatra ny vakoka sarobidy izany mila teknika araka ny fanazavana teo. Dia dikan'izay hisy malagasy andalo masotsivana dia ampiofanana ary misy mihitsy moa ny toerana hatreto aloha dia ny vinavinanay raha ohatra tanteraka izao dia ao Amboditsiry no hivadika toerana anaovana io fanarenana io ka malagasy ihany no hiasa ao. Dia rehefa ao aoriana koa ireo malagasy ireo satria anana ilay traikefa afaka manamboatra ihany koa izy ny tahiry tavela any amin'ny olona tsy miankina any satria tsy firenentsika ity dia manan-karena amin'ny vakoka mivainga. Notanterana androany ihany koa ny fanomezana mari-pankasitrahana ireo mpianatra malagasy ny hiofana tamin'ny teny japonais ka nahavita ny fifaninanana kabary amin'ny teny japonais ihany. Miisa 5 ireo mendrika indrindra tamin'izy ireo. Concours speech le nanoratra anazy no sarotra amin'ilay izy atao kanji dia niezaka nitady le nitady thème mety m'intéressé japonais koa sarotra nafanaritra ilay izy. Nanomana anazy elaela teo amin'ny 2 volana teo fa nianatra herinandro zany nianatra namaky anazy tsara mba tsy hisy diso. Ny resaka zao momba ny ayay satria henoko zany hoe misy hirany a Japon ayay ny titre mahafantatra anazy daholo japonais dia nieritreritra zany hoe mety intéressé anazy le izy zany tonga nasafidy an'ilay tena ayay wa Madagasikara eto Madagasikara no tobotsy deso totemo kirena tobotsy deso. Ankoatr'ireo dia nampahafantarina androany ihany koa ny mahakasika ilay fifaninanana iraisam-pirenena manao sary na ny manga japonais izay andraisan'ny malagasy anjara. Ny tongo iso hoy ny maso ivon'ny japonais ny isan'ireo mpandray anjara tamin'izany tamin'ity taona ity.